Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Agny aminao ry Tompo no anandratako ny fagnahiko, ianao ry Andriamanitra no ifefeko. Tsy ho azonkenatra aho, tsy ho resiny fahavalo, izay rehetra mitady anao tsy ho azonkenatra. Tegna henikafaliagna ny fora toaka andeha iarahaba atsika jiaby amin'izao natratrarantsika ny alahady voalohany amin'ny fiavian'ny Tompo amin'ny taona by izao. Izao tokoa no alahady izay santarantsika ny taogno vaovao, taom-baovao tokoa ho an'ny fiangonana no ankalazaintsika manomboka androany, ka andeha atsika jiaby iaraka ifaly iaraka itotorebiky agnatin'ny haravoagna ito ampiambesagna izagny Mesia ho avy izagny. Ketolotra atsika ary ny fampianarana sy ny toroteny hafatra masigny avy amin'ny ray aman-drenitsika dia ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Raha manomboko izao taona by, taona vaovao izao atsika. Fa melohan'izagny dia andeha tolotro atsika aloha ireto tenin'Andriamanitra telo izay natolotro ny fiangonana reny ho antsika mba ho dinihigny amin'ity andro iniany ity. Ka irarigny ary ny afahantsika mitandregny izagny hatramin'ny farany ke oza hoe mazotoa mihaino ny fampianarana. Ka ny vaky teny masigny voalohany, boky n'izay ampaminagny ny toko fahatelo amby enimpolo. Inay ianao nandrovitra ny lagnitry dia midigny. Ianao ry Tompo no rainay, mpagnavotro anay no anaranao hatrizay ela izay. Nahoana izahay ry Tompo, no dia ataonao maniasia lavitra ny lalanao, keha mafisinao fo tsy atahotranao. Miverena noho ny fitiavanao ny mpanomponao, sy ny foko lovanao. Inay ianao nandrovitra ny lagnitry, dia midigny, dia hihorohoro eo anoloanao ny tendrombohitra. Endre raha midigny ianao, dia iozongozona eo anelanao ny tendrombohitra. Tsy mbola nisy nandre, tsy nisy maso nahita zay Andriamanitra hafa manao toy izany, ho an'ny magnantegna azy afa-tsy ianao. Ianao no mitsena izay magnaraka ny rariny ankafaliagna, izay mizotra ny lalanao sady mahatsiaro anao. Fa izao, tezitra ianao ary meloka izahay, sady efa ela no toy izany uvonjenao va izahay. Izahay rehetra de efa tahaka ny olona maloto, ary ny fahamarinana rehetra toy ny akanjo maloto. Malaza toy ny ravigny avokoa izahay, ary ny helokay mipokanay toy ny rivotra.
tsy nisy olo na niantso ny anaranao ny foha mba ifikitra aminao. Fa nafeninao taminay ny tavanao, ary navelanao ho levo na ao agnatin'ny fahotanay izahay. Fankehitriny ry Tompo, renay ianao, ary ianao no ilaina nefenay. Tanimanga izahay, ary ianao no ilaina nefenay, asantananao avokoa izahay rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Sampany mamoa de uratanana Katana nilay bahamukate Bahamukata bebe kuwa Bitumpu Sampana futu bolubuka Sampany mamoa de uratanana Katana nilay bahamukate Bahamukata bebe kuwa Israeli manenesa Semitunda ni Josefa tuliunji Jimi pecha kewa muri kewa bima Yefana unifuni na itase uyi Ewa luwa manasesi Efraima Defuazi nieni na hamutengai Tumpuni tafyo adima putengai Seuni tabana ufunzinai Auvina lena uvoituni Si utesi tamisisi zetavela Ani mufu paulina defabuki Amasukuinai atizai Fizahari tenazari fanarabi Sifa lesu nizareu famalu Tumpuni tafkyo abimampu janai Asiuli kavana uvudinai Kanalugu chakolugu kayenau Fualugu kaina aftanezika Tenadoka filenena marutamu Anumeza notuera nanidini Lugu kataruna sesikau Levo tunga kusanefe la libata Fuaraku chini alu ni abona Alegu fansa ni rata ni sedera Bitumpu Saute na futu bolubuka Sampani semamu ade uratanana Katana nilay bahamukate Bahamukata bebe kuwa Nisaraha kasitunga tanyandika Ilo sampana sakeli ni mamua Kana onda nubagai na reni fefi Ipanalu fomaita tunganduti Keni tungi feiza ni lambuana Kaniroka yani juni bibidia Iverenda rende mali tini tafja Ichinjuma venezani tasahau Kire kutu kualubu kakazanu Bahimi na kuleni tananau Tweni kiapa sinanduru tunipaku Fati nulia tezera nau Tana nawa neka ubala na dafa Ile ulu ni pechani tukilau Ile tana kulubelu na kofiti Menubeno faefano mbana edi Izahati mbahanda wana wituni Avelumi na uzanyantu nyelara nau Tumpuni tafyo
avy mampody anay aseho ny tavanao vonjinay Uderainane nirani kulukulu Sinizanga futukainai asanaye Sifanai numenanaya merunaya Uderaina mkenanai liftavanamu Bitumpu Samu tena futu balubuka Sampan semamu ade unatanana Sana nilai bahamukache Bahamukache bebe kuwa Bitumpu Samu tena futu balubuka Sampan semamu ade unatanana Sana nilai bahamukache Bahamukache bebe kuwa Vaky teny masiny faharoa taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristiany gny tagny Korinto. Ny toko voalohany raisiny amin'ny andininy fahatelo ke faranagna amin'ny andininy fahasivy. Miandry ny fisahoan'i Jesoa Kristy isika. Ry kristianina havana. Ombanareo ani ny fahasoavagna mampiadanagna avy amin'Andriamanitra raintsika sy i Jesoa Kristy Tompo. Isaorako Andriamanitra mandrakariva ny aminareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra nomenanareo ao amin'ny Jesoa Kristy. Fa noho ny firaisanareo aminy, tonga manakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo dia amin'ny teny rehetra sy amin'ny fahalalana rehetra. Ary noho ny niorenan'ny evanjelin'ny Kristy ao aminareo, dia tsy ho latsa-danja noho ny hafa ianareo amin'ny fahasoavana rehetra. Hany ka miandry ampitokina ny fisehoan'i Jesoa Kristy tompontsika. Izy ihany koa no ampiorina anareo hatramin'ny farany, mba tsy hanatsigny ianareo amin'ny andron'i Jesoa Kristy tompontsika. Eny, matoky Andriamanitra izay niantso anareo iray amin'ny zanany, dia i Jesoa Kristy tompontsika. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaragna ny Andriamanitra. Evanjely masiny nosoratany masinday Marka ny toko 17, ny andininy 17 ke faranagna amin'ny andininy 7 amby 30. Miambena fa tsy fantatrareo izay iavian'ny tompontragno. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, mitandrema, miambena ary mivavaha, fa tsy fantatrareo izay iavian'ny fotoagna. Tahaka ny lehilahy iray nandeha ivahiny, ke nandao ny tragnony, ary nanome fahefana ny mpanompony sy nanolo-draha raha hataony avy, dia nandidiny mpiandry vavahady iambina. Koa miambena ary fa tsy fantatrareo izay atongavan'ny tompontragno, na ho ariva, na ho misasakaligny, na ho magnino akoho, na ho marena, fa andao tonga tampoka izy, ke tratrany matory ianareo. Ary zao lazaiko aminareo izao dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena. Izany ary kankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo
alahady nankalaza sika amin'ny fomba manetriketrika any Kristy mpanjaka an'izao rehetra zao. Mpanjaka tokoa i Kristy ary sy mpanjaka araky ny hevitra n'izao tontolo zao anefa fa mpanjaka mikolokolo manompo manasoa atsika ary mitondra atsika amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra. Izy ilay mpiandrony tsara mahavoy ny ainy ho an'ny ondriny disika ary dezay ny modely amin'ny mpanjaka. Ary tamin'izay tokoa isika no niaraka ny fampiarahaba satria famaranana ny taona liturgika, zany hoe taona ny mbanjinantsika nandalianantsika ny finoantsika. Ary tamin'iny taoniny tokoa no nandalianantsika hoe taona ny fandaliana-pinoana taorianany fankalazana ny taona masina ny famindrapo, ka nametrahantsika ny lohevitra hoe Kristy mpiarabelona. Isika no Kristy mpiarabelona ary isika no mampanjaka any Kristy amin'ny alalan'ny fiainantsika sy amin'ny alalan'ny herisetra ho isika fa génération manorina mikolokolo manatsara. Ary dia izay indrindra ry kristianina havana no mampiditra antsika ary amin'ny taona liturgika vaovao ary amin'ny taom-pikatrohana vaovao andalianantsika ny izay hoe mamokatra isika, izay hoe génération mamokatra arena de Kristy satria Kristy mpiarabelona isika ka manolotra any Kristy eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ary dia mampiditra asika tokoa amin'ny lohevitra n'izao ny fiaviana izao fa zao vanim-potoana ny avant izao ny fiaviana raha mamerina kely isika amin'izay hoe fiaviana izay dia tsara no mamaritra ry kristianina havana fa azo lazaina amin'ny fomba sotra fa misy ny fiaviana telo. Tadiditsika tsara rehefa isika no milaza hoe fankalazana ho ansika ny fankalazana dia sady fahatsiarovana no mahatonga antsika koa no ny asan'ny fanahy masina mivelona an'izay fankalazana izay, ka mankalaza ny fiaviana aritsika manomboka amin'izao alahady voalohan'ny fiaviana izao ary alahady voalohan'ny desambra rahateo ka amakivaky isika an'izay vanim-potoana ny fiaviana izay ka mitondra antsika amin'ny noely. Ka matoy isika zany asain'ny eglizy mankalaza an'izao vanim-potoana ny fiaviana izao dia mbanjinantsika an'izay araky voalazako izay fiaviana anankitelo dia ny fiaviana izay nandrasan'ny vahoaka ka n'Andriamanitra ary dia niandrandrany vahoaka tamin'izay ary dia tanteraka tao amin'ny Jesoa izay fiaviana izay sy ho an'ireo izay nahay nandray azy mbola ho alalinitsika izay. Anisan'izany nahay nandray azy i masin'i Maria, anisan'ny nandray azy i masinday Josefa, anisan'ny nandray azy ireo mpiandrondry ary ireo vahoaka madinika. Fa ho an'izay sy nanokatra ny fony dia sy tonga tokoa izy ary dia ho alalintsika io fa fampianarana ao antsika ny mibazina an'ireo ohatra velona. Anisan'izany i Joanny Baptiste, anisan'izany i Simeona, anisan'izany ana ary ny mpaminany nanomana ny vahoaka ahay andrain'i Jesoa. Zay ny fiaviana voalohany ary dia zay no ankalazaisika zao ary dia iainasika ho isika no nivokatry ny fanahy masina ka mba akatahaka ivelona tahaka nataon'ny masin'i Maria isika ny andrandra ny fiavian'ny Tompo ary ahay anao eny tahaka azy. Dia tahaka ny masinday Josefa lay lehilahy marina ka ivelona ny fahamarinana isika andray an'i Jesoa. Io toetra lehibe ahaizasika mandray an'i Jesoa eo amin'ny fiainantsika ka atonga antsika
mifamokatra ny fiainansika tahaka ny Joanny Baptiste zay mpaminany nijoro ho vavolombelona ka mila vavolombelona izao andro iainasika izao, tahaka ny fahantsorany ireo mpiandrondry ka niara-ny tera niaraka tamin'ny anjely ary nanolotra ny fiainany, tahaka n'ireo mazy zay manam-pahaizana kanefa nahalala fa izy soa no fahendrena indrindra ka izay no mitondra amin'ny tena fiainana marina. Zay ny fiaviana voalohany. Fa ny fiaviana faharoa dia izao iainasika izao ka amin'ny alalan'ny sakramenta, ary zay no alalintsika teo efa nanaovasika torolalana shahady, dia izao ny fiaviana izy soa eo anivontsika ary dia sika ary no mitondra azy eo amin'ny manodidina sika ka raha mifikitra amintsika araky ny torolalana amin'izao taona-pikatroana izao ary hitondra sika amin'ny filan-kevitra pastoraly, conseil pastoraly, mitoetra ao amin'ny tompo isika dia mamokatra, raha mitoetra ao amin'ny tompo mamokatra ny fiainasika, zany hoe mamokatra soa ahasara fa sy hoe sanatria ifanipaka toy ny valalakarina sika ka mifamono ka izay mamokatra izay le lazaisika hoe génération sy mpanapotika fa mampizoro ary manatsara mikolokolo. Ary ny fiaviana fahatelo dia lay andrasasika amin'ny fomba manetriketrika izy soa miverina amin'ny voninahiny ka izay indrindra mety mampatahotra ny olona zay fa nefa isika entan'ny fanahy masina dia mivelona an'izay amin'izao ka ny tenin'Andriamanitra ary amin'izao alahady voalohan'izao dia efa mampisokatra tokoa ny fosika ka izay ampaminany aza dia milaza fa mitongava sokafo ny lanitra zay moa zay le lazaisika hoe ny fiadanana, midina ianao mandrovitra ny lanitra dia midina mitongava eo aminay, ary dia zay no andrandray-sika tokoa aenga ny sokafan'Andriamanitra tokoa ny foa mampanantsika dia hidina izy mandondona amintsika izy ka anjarasika ary no manokatra ny fosika. Fa izao koa nefa re kristianina havana raha sokafasika ny fosika ka miditra ao ny tompo ka mahazo ny fiadanana miaraka aminy aoka isika, ary dia izay ny fanokafana ny lanitra, ary zay ny nankalazaisika tamin'ny taonany famindrapo sokafo koa ny fosika mba idiran'ny hafa ary dia tolory an'ny hafa ny fiainansika ihany koa, ampidiro eo amin'ny fiainansika Jesosy aza hidy ao anefa fa hoento eo amin'ny manodidina ansika ka anadio ny fiainansika isika miaraka amin'ny Jesosy ka izay no afatry izay ampaminany amin'ny vakiteny voalohany ahafantarasika fa miombona amin'ny tokoa isika izao ny vanim-potoana ny avan'izao tokoa izao fotoana ny fiaviana izao no anadiovansika ny fiainansika, zany hoe ialansika amin'ny fitondrantena sy mendrika an'Andriamanitra, zany hoe ny fiainansika aoka ho fiainana misy an'Andriamanitra ao amin'ny fianakaviasika eglizy kely, fiainana misy an'Andriamanitra raha mivavaka isika. Ary dia zay no antitra teriny i masinda Paoly ho an'ny kristianina tany Korinto ka mentefa amintsika ihany koa aoka isika ivonina amin'ny fisehoan'i Jesosy, zany hoe manana fiombonam-piainana amin'ny Jesosy isika ka amin'izay manan-karena hoy masinda Paoly, manan-karena amin'ny zavadrehetra inareo na miteny na amin'ny fahalalana, zany hoe i Kristy no velona ao amintsika ao ka la izary Kristy isika ka mamokatra ny Kristy ao amin'ny fiainansika, raha iso Kristy ary zay ny communion miombona amin'ny Kristy isika fa aza ahidy ao am-posika ao Kristy fa ento eo amin'ny mpiarabelona mba hamokatra arena ka miorina amin'izay arena marina izay isika fa sy arena diso mba sy ho arena piraty no arena
arena sika, ny atao hoe arena piraty dia mitondra sika ifampialina, hitondra sika ikorontana, hitondra sika amin'ireny ady isan-karazany reny. Ny arena tena izy dia ny arena mampiombona fa sy mba arena manilikilika. Ka raha isoary Kristy sokafony fosika amin'izao fiaviana izao, fa aza hida nefa zay fosika zay fa sokafy ho an'ny hafa ihany koa. Ary dia zay nidikany hoe membena ampianarin'i Jesoa ao amin'ny evanjely, miambina isika raha misokatra ny masosika ka mahita an'izay afatr'Andriamanitra izay eo amin'ny fiainasika andavanandro, tahaka nataon'ny Masin'i Maria, tahaka nataon'ny Masin'i Josefa, tahaka nataon'ireo apôstôly. Fa mihidy kosa ny masosika raha manao tahaka ny fomban'ny Herody isika, mitodika amin'ny tenasika isika, ary izay no sy ahitasika an'i Jesoa eo amin'ny fiainasika. Ary indrindra sokafy ny sofisika ihany koa andeha ny afatr'Andriamanitra dia ny teniny, ary io teny itoriana amin'isika fandrindra amin'izao fiaviana izao. Ary izay ny atao hoe mitoetra ao amin'ny Jesoa isika, raha mitoetra amin'ny teniny tokoa, sy miainy fosiny sika fa manatanteraka an'izay afatra Jesoa izay, ka manokatra ny sofisikisika mba handre mihikan'ireo manodidina ansika, ka mahalala fa mila famonjena izao andro sika zao. Ary ny famonjena dia ny fanolorasika ny Jesoa any arena hoy Masindahapoly. Ary dia sokafy ihany koa ny vavasika mba anambara ny hafalian'ny vaovao mahafaly. Ary zay natao membena ary mivavaha raha isika no mitory amin'ny alalan'ny fiainasika ny hafalian'ny vaovao mahafaly. Ary zay nidikany izao fiaviana zay omanisika izao, ry kristianina havana, membena tokoa ary sika ary mivavaha fa izao no andro sara, izao no andro sarobidy, miala amin'ny fitondrantena sy mendrika an'Andriamanitra, ka sokafo ny fosika ahay andray an'i Jesoa, ka izy no arena mitoera amin'ny amintsika dia amokatra be. Ary raha mamokatra isika dia hiata-pinaritra ao amin'ny isika. Ry Jesoa Kristy Tompo, nampianarinao ary zahay mba ahay andray anao hiambina amin'ny fiavianao, ka aokany anana finoana feno fanantenana sy feno fitiavana izahay, ka anatanteraka an'izay fiomanana ahay andray anao zay. Asainao miambina tokoa izahay mba hivonina izenanao amin'ny andro evianao, zany hoe amin'ny andro iainanay, ka azahoanay ny tena arena dianao, ka hamokatra ny fiainanay amin'izay. Ka engany izahay anana fahasahina, ka anilikilika ireo vato misakana rehetrarehetra sezanay mandray anao. Engany izahay ahafoy ireny arena sy mendrika ifikirana ireny, ka mandrendrika anay, mandrendrika ny fiarahamonina anay, mandrendrika ny fianakavianay. Ka engany izahay mba ho fahazavana ho an'ny hafa, ka hitarika azy ireo hiomana koa andray anao, ka amin'izay andresin'ny rasy izahay, ka amokatra araky ny sitrakao. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa
fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasafa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.